atolotry ny XL radio sy ny ONG Mandazo Iris Clinique ho anao. Tantara indremiana mitondra lohateny hoe Biraitampo mifandrafy. Tantara nosoratan'ny Trandraka. Nana Totosa sy ny kerakera lafiny ara teknika Lanja Randriana Velo. Nareo re zany mipetraka ao amin'ny trandro zareo ao? Ie, mandra-pavita amin'ny taom-pianarana ihany fa sao ny arodan'ny orana eo ny tranony. Raha te hanao cours du soir mendrika mampatahotra ny mandeha alina any aminao. Marina izany, sady ny andro koa fa vahatra rahateo e. Dia mba aiza zany misy an'ireny amin'izao e? Dia tsy haiko e, tany aminay izao izy mifantatro farany. Tena tsy saina mihitsy akia. Inona izao ny antony tsoahana? Ohatran'ny hoe tsy misy aro azy zany ny raitapo aminy. Fa sao ary dia heverinareo fa vola kely izany ananan'olona azy izany a. Fa tena vola be tsy toko tsy firohana any e. Dia tsy ho vita ve mba hanao tsipaipaika kely mba hanafotana azy e? Efa hoe tsy volan-jaza ho azy zany. Raha izaho manokana aloha dia tena tsy manam-bola ny amin'izany aho e. Ny hohaninay an'io asa tadiavina an'io. Ka aleko mahita azy mitsaoka any toy izay hita ny fahoriana eto. Ka rehefa tsy nentina narakandrika lapizy kely re izy dia hitan'ny olona foana ny hanampiana azy. Fa sao nareo dia mihevitra fa tsy niara-ny hinana ry zareo. Sady natapitra midinareo daholo aza ny fiompiana kelinareo a. Dia tsy ahafoana ny trosabe any aman'olona izany. Tena levilantona ny mihitsy aloha tena ratsy ka. Ampidiriny kizy fotsiny ny noro-mianaka dia avy eo izy tsy hita popoka. Ka ny tena fahavazan'orana e diso asehosehony be loatra le finantony e. Ka izany tsy ataony mifafankio. Izay aloha fa andeha hikarakara kely ny sakafon'ny mpianatra izaho e. Eny ary mazotondry. Dia mba ilazao vaovao momba ny Nora kia. Nareo ihany mantsy mba fiantsona. Neny a, nandefa mesazy taty amiko mamany Mekena hoe efa nahita trano ambanivohitra be Morondava hono ry zareo. Tsara kosa kizy izany a. Fa tafaresaka be ela ho aho zasy taty Maria. Kay, dia ahoana oziny mba mahay fandray ihany zany nareo? Nga hita e, fa nomeny tsiny be rika taty Noro hoe tokony tsy nandeha ho ny fahita ny natao raha nijanona teo izy. Fa mba heveriny fa moramora ve zany e? Dia avy eo marindray ny tereny gara. Dia inona indray no ataony? Tsy hitako akory mendrika. Teo izy nihinana volan'olona tsy nahalala atsikako. Hidiana mihitsy aza ny trano vao tsaratsara ny loaka. Fa rehefa anana vao mody miantso anay telo mianaka izy. Si, aok'izay ary neny a. Efa nanampy azy tamin'ny saritsika na dia nataony tsinitsinina azy. Mivavaka azy mbola majinikianaka izy. Ao dia, aivindry ato e. Ngandry tsy mianatra. Manao any taty a, raha valohany efa nanao DS. Fa korona baka ve zany ataony isakarivo izany e? Ie, akabaka amin'ny teny iny zaka. Fa hono ary a, efa mba niantso anareo very Noro e. Rehefa miantso anareo eky izy dia mba mioa fa tena malahelo azy a. Ie, fa mba iza ho ilay olona hafahafa tonga teo amin'ny tamin'ny maraina iny e. Olona manam-bola amin'ny daholo ireny e. Taoko dia tena enjana. Le pneu be teo ireny aza efa nalain'ny olona le tery avaratra tery. Niaraka tamin'le sezana tômôbila. Fa nga zany olona betsaka manam-bola amin'ireny. Ie. Taoko dia tena bokany trosa fatany raha n'izy mivady kely ireny e. Ilay tojo mihitsy no enjany. Taoko tereny mihitsy hivadinina ka volana amin'ny olona mpanao asa azy ihany. Dia ny asan'ny olona tsy vita dia ny avance alaina ihany. Ka raha izany anie kalany mihitsy ny maivan-doha. Izany aloha eo ihany fa tamindray andro izay efa nidrokotrokiny hoe andahoana atao antoka any amin'ny banky ty tany ty. Dia izany tsy nanaiky. Ve manana toetrany ohatr'izany izy iny e?
ataoko dia tena olona tsy mifahatrovana reny koa moa ny endry maman'ny akena dia hita ny fadiana. aiza moa no alalandra tsy efa tena tafiditra lalina izy izay vao fantany fa kay gangisa be ty vadiny ty. Aza lozanareo manendrika azy reto fa mahazo azy azy efa mafy a. Raha ty zany na zareo tsy mbola mafy n'izao nanaovanareo azy. Tena nilatsalatsaiko mihitsy loha e, raha manao zavatra tsy ampeverana. Fa avadika aloha ny tafy e, mivorontsika ampiray-tampo amin'ny lahady momba ny fanatambarana mama sy papa n'le riny. Dia maraina sa folakandro fa izay manko mbola misy adidy any am-piangonana tsy maintsy mifaina. Folakandro amin'ny roa e, dia raha mety dia nareo mivady mihitsy mba miara-manatrika. Izy indray aloha dia tsy hanatrika n'izany e, ampiasa mitaim-bavan'ireo anadatsika ireo. Afatra ny afa izay e, lasa kely aloha. Neny a, ianao ve tsy nahadinika amin'ny fihetsika taty teo fa ohatran'ny tsy faly izany izy sady hafahafa be ny fijeriny anahy. Hanomboka indray ianao izay rehefa tsy azoko azonao ilay olona. Efa tenenina foana ianao amin'ny toetranareo io. Ka tena marina izany ry neny a, izaho tsy mba manendrikendrika olona foana fahatan'izany. Fa ianareo ny diso matoky olona dia ohatran'ny tsy mahatsikaritra ny fihetsiny. Tao amin'izay sakafo dia mandehana mianatra fa sao dia tareo. Zavatra tsisy dikan'izany koa namakina aloha. Dia ahoana izany Razoky a? Izao akia mila plakina ilay kala mendrika io fa tena miseho midominina ny saindry fonony sy mbinina. Dia ahoana andehanana any izany sa inona mipaika? Fa nareo nga mahita tao hafa koatra amin'ny makany e? Tamin'ny foana ve hatramin'izay fa le sady mahomby tsara daholo izay atao dia gaga mantsoko. Rehefa vonona daholo ny vola sy mifandehany dia mandeha ny aty e? Dia izay izanyko. Amin'ny talata na alakamisy indray no mandeha, sa iza no mety? Izaho aloha mahita hoe mety daholo e, dia zoma afaka no andehanana. Izay izanyko. Dia aloha izany amin'ny talata fa sao dia taraiky eto. Any amin'izay miditra fa torontsika izao. Ndao ary. Manao ny ianao? Tonga soa nareo. Aza milaza tsony fa to dia fantatro ny atondihanareo raha kiala kely a. Ka nefa mialohan'izany dia mila manao fifanarahana miafina tsika. Mila manaraka amin'ny baikonay nareo manomboka eto satria efa maro ihany izay ka nefa mbola tsy nahazo sitraka taminareo izay. Ka lazao rehefa vonona izay anatanteraka amin'ny valosoa izay takianareo aminay e. Ka eno tsara ary ahy e. Dia izay mila tanterahanareo hoe voalazany tsy mandefitra razambe ny kalan'oro. Dia voakalina sy amin'ny safy izany zaho. Tsy mahavita an'izany zaho ka matahotra. Kiala kely ty dia sainao mamalivaly amin'ny masina ohatr'izany. Ka tsy mahavita an'izany hoa zaho. Dia ajanona izany izy ty. Ka nefa tsarofo fa efa nanao voady nareo. Dia ahoana izany Razoky a, inona no atao? Ka rehefa natonga dia tsy maintsy faranany. Sady indrina ny voakalina fotsiny nefa zavatra atao tsisy vita. Ka ahoana e? Ela be ilay fanapa-kevitra. Eny ary tsy manina fa vonona izahay. Dia hifidy lohany anefa matahotra ny masina. Ka andao ary atomboka ny sorony e. Any anareo ro masina rehetra. Andrekaka, toa lasa mihovitrovotra be izany trano izany. Toa hafahafa be ny feon'ilay kalan'oro. Tena tsy ohatry ny mahazatra. Ka zaho ary a. Ity vovokazo ity ataova ao anaty sakafony. Tsy haiko izay fomba hanaovanareo azy. Dia ity manaraka ity kosa asafoy ao amin'ny lohany. Ary izay toerana hijanona matetika ao atokoana taninareo sy ny varavarana hivezivezeny andrarao an'ity. Dia misaotra betsaka reto ko. Eny ary e, mendalana nareo. Tonga dia ampiasaina androany arivo daholo reto fanafody reto a. Sady kialana iny tena miseho manam-pahaizana sy lalitsaina.
sy ho azo mba endry iry sady mba hoe kely dia makabaka Itakiko sady ohatry ny ray aman-dreniny tamintsika ilay mba niresaka iny hoe tsy maintsy afaka honony ny zanany matoky ny fahaizany teo hitantsika eo izany miseho be style tsy esy ao dia aizy mamanareo mbola lasa nantsiana vetivety izy fa ahoana izy ihany ilaiko ka fa manahoana aloha fahasalamany tsy azoko a izy izao maninona za zany tena salama mba manontany fotsiny re fa nga voatery olona marary foana natao an'izany ko mahagaganareko hatramin'izay tsy nanontany ahoatr'izany salama razoka fa maninona tsy mandroso fa taolozana mijidina fotsiny eto salama ka fa nitady anao dia tsy tato ianao dia saika andehako ka mandrosoa ary aloha fa hovokisan-dresaka eto fotsiny ve zany nareo sy aleo reto fa misy fivoriana milahady momba ny autorisation hamadihana ny dada sy mama eny ary izay zany fa milady izany tena nasotra matahotra za zany rehefa tonga eto ambany atsiny eto hatramin'izay anefa tsy matahotra mihitsy zaho a dia mahamisy mpamosavy manaraka fa tena nihorikoditra be tampoka teo andrikako inona natao Andriamanitra arova fa ianao mampatasalana zetotra tonga eto am-bavahady ihany ty marina inona iny ambany akondro iny oe taitra be koa marina fa inona ny atony mataitra anareo za aza tanandalana nihorikoditra be ohatran'ireo olona narahampamosavy reny tsy taitaitra narahampamosavy mitafo azany tamin'ny 9 alina dia nisy ny kapokapoka dia efa isy an'izany sady ve amin'ny valo ary aza amin'izay ary ny valoko fa tsy io fona mibody fotsy atoko malina io re alaiva aloha fa zany mbola mampatory zazakely ao ary neny manasy mazotoy dia mba ery amin'ny sisiny ery misakafo fa tsy fantatra izay manaraka anao any ariana any ny anareo koa zany ry neny ka aleo re zaho eto fa tena vizaka be izay hifindra kely eo koa moa dia maninona sao dia rehefa marary hitaraindraina ty amiko aty ny anareo koa dia efa mampitahotra ka mahery loka tsy fantatra ary izay na nisy ny sotro nohaninao teo dia avy eo dia marary ianao aoko izay ry neny fa tena matahotra ka ay koa dia misy an'izany hoe isana izany fotsiny sakafo hohanina dia avy eo marary izany hono ny andreny mpamosavy reny jereny fotsiny dia lasa be kibo be ilay olona fa maninona ianao ry mendrika to mitangolongoloka be fa maninona ve tonga neny tena mararary neny ato amin'ny ekipokata tsy haiko fa manevika be tampoka teo fa misy inona sao ary ianao dia mba nihinan-kinam-poana tany zanako zavatra hoan'ny ainam-pianarana ary ve mofo sira sy dite foana ka mety le menaka amin'ilay mofo ny tsy zakanao ary sao kosa ary dia mba nomenina manao zavatra tsy fihinana tany neny koa fa za aminareo mbola zazakely no izay main'olona aina dia efa hito izao ary fa tsy fihinana dia hoaniko ihany koa izy amin'ny mahalalaka ianao mantsy to ohatra mitapitapy izany indraindray neny tsy hoe za manendrikendrika ny ravavinao fa ny aia sy havanina sao dia le katsaka nomelo maly iny nisy zavatra dia aza koa dia hosayanao an'izany ve izy na dia efa tsy tia takininona ary ve ianareo havita an'izany izy ny dadany eny anay no samy hafa fa ny mama ikambangany aiza nao lalàna ry neny reny aza mbola velona teo dada sy mama reny ny toetrany ka raha manana ai toy izany ianao dia aleo izy anao fa mananjina ny kitapon'ny finosana tena marara zany ry neny ka tsy zakako ny fofon'ilay varina fa tia andoha be tsy mahazaka fofombary ahoana fa nga tena bevoka tsy bevoka zany ary neny
tena marary sipa za mbola tsy atako ho be voka koa izy mahalalako so dia hoe cours du soir nefa kay cours du malala no atao any neny a tsisy an'izany mahazo antsika ary ve ty fa mafy dia mbola hoatoko indray fahasairana anao e ataoko hoe izay ty zandrikely vao roa taona montsy mikibonao tena marary aho e aretina afaka hafahafa mihitsy mahazo aho fa inona hoa zany mamparary amin'ny mendrika dia tsy haiko re raha olona fa dia io izy nitaraina narary-kibo izy io miandry any dada tonga avy any fianaratsoa nefa vao afaka mandeha hopitaly ay ela be zany e aleo atomboka amin'izay fivoriana rakizy a ye atombo io amin'izay ka zay taraiky avilao any ka zao ary e dinidinika ataontsika eto zany a dia momba famadihana ny dada sy mama dia oviana no manomboka amin'ny fanangonana ny volanaovana ny hetsika iray manontolo dia izay azo dia omena ny dada to daholo za aloha tsy hoe manapaka ny tenin'ny razoky aho nasalan'izany fa tsy mety izany hoe ny vola didy dia atao indray mandoha fa ohatra hoe ohatrinona ny volanaovana ny autorisation dia izy manatanteraka azy dia omena azy ny vola dia ohatr'izay hatrany no atao fa lasa hifangalatra eto tsika eny mety izany fa ny olana mahatonga amin'ny teny hoe atao indray mandoha ilay vola mba hialan'ny fandaniana be loatra tsisy olona tonga dia anina vola mivaingana be ohatr'izany e fa aleo alotsy kelikely ny mety sady izay aloha tena fahan'ilay indray taona iny e mbola teo aza dada sy mama dia sahinareo ny mandaa fa tsy nahavita didy izay nefa dia ray hetsy be izao ny nalohanay ka tsy misy anao anareo an'izany eo e sady izay koa aloha tsy mety a manino mama raha alefa any andramo manelatra any amin'ny tanindrazandray aman-dreniny na ery atsonga eny amin'ny papanay fa efa mivika ve nareo e fa papanareo sy mama angapa vady ara-dalàna ka noho izany any amin'ny dada no misy amin'ny mama fa tsy misy mandehandeha any andramo manelatra eo izany satria mpivady vita soratra sy mary azy ireo dia ho lasa anareo izany ny mamanay tsy misy an'izany tsy hoe anay dimy mianadarery mama raha manaraka ny dada eny amin'ny misy azy dia izao zany asay voalain'ilay rivo ny autorisation dia mitedava koa loha trano anaovanareo azy fa tsy mila atao eto amin'ny taninay eto sady tena isany koa mbola zana-drafo no eto e dia hifandrafo izany tsika dia aza gaga ary rehefa lasanay mama ataovy ary dia ho hitanay eo izany mama indray a dia tsy maintsy mandeha any andramo manelatra mazava dia ndao zarana roa mama izany nila ny mandeha any amin'izay hitondranareo azy ihany a dia nila ny mijana eto aminay fa inona ary neny ty korotana be ataonareo a amin'ny maty tsisy lohany azy e ty reny tsy maintsy hoentina any amin'ny ray aman-dreny ihany mama dia nanaiky an'izany ve reo sy sany tsy mitemireo teo voareo keto ve izay no mahatonga andreny tsy miteny dia hoany indray oza zavokely izy mivady manoloan'izany raha za many tsy d'accord amin'izany tsisy hidirany zavokely zany ry kalamendrika dry fa hoana no tsisy hidirana raha tsy reray aman-dreny be reo ne izay tsy nahita masoandro taoko izao ka hoana mihitsy mangiry ary ilay zana-drafo reto a raha manakamy tenisany dia mela teto mba moramora ihany ty vavanao petsipetsiny ty raha mamafara sy azo manapahindrona sy kala mararova mbola votatena hoe izanareo izay marena ary fara ndeha mihitrany an-tranonareo any amin'izay ka andao ary fa mbola asehonay anareo izany mahazana-drafy anay izany a aza maika e aok'izay ry neny a amin'izay dia midida ty an-trano fa aza mifamaly aman'olona eo ampangino amin'itsy akiry mendrika io reninareo io fa marikoriko any toetrany a sady tsisy atenisany koa ety e eny atsimy eny ny atenisany
Oromendrika, fa maninona indray ianao e? Tena mihetsika indray ilay aretiko roneny a. Nefa za ty efa andeha hianatra, ny tongoko volobe sady mavesatra. Dia inona izany ny atao? Sa aleo aloha hiantso amin'ny bebe aka vola fa marary ianao mo dadanareo mbola tsy tongako. Izay mety atao roneny a. Za zany tsy andeha hianatra indray androany fa marariko. Kay Andriamanitro, taio maty aneny a. Kay manetsina be tambavafoko izy zany. Andriamanitro, vonjeo ny zanako. Inona re nataoko e? Odry, fa misy inona fa toa mitsongolongolo-kerika ny trano Romendrika? Inona ny ianao e? Lasa ianao mandefa tsy misy manontany fahavoazanao ny anambaravaranao ny aty aminay. Mendrika, aza matavavy eo ianao e. Marary izy raha zoko dia miala tsiny fa somary kizitina izy rehefa marary ohatr'izao. Tsy misy tsiny re a. Kanefa na izany aza zangany nampaharary azy ny zany amatrapatrarany eo. Lasa hoa ianao mandefa mamparikoriko a dia ampy izay. Ie, andeha mihitsy a, dia mahazo fahasalamany re. Fa maninona koa ianao ny lasa ratsy fomba be ohatr'izao e? Fa natao ninona ianao? Ka tsy tiako roneny a, mampatahotra be amin'ny paoziny. Inona tamin'ny paoziny izany no nampatahotra indrindra? Ka na zao aza ne mba gaga amin'ny tonga dia tsy nitiavako azoko tampoka teo e. Ianao koa ane tena tsy haiko mihitsy e. Rehefa marary dia na ny sakafo aza mahakizitina anao daholo. Ny an'iny koa zany, zany aza hoe marariko. Fa misy inona razoka? Dia falifaly be iriny ianareo zany? Tena misy mihitsy ritimy mafaly a. Mety le fanafody angamba ny asa be fa tena mivalo mainty sy mihamay kely ange Kalamendrika. Zany veky, mbola aiza koa nefa ny azo an'iny? Vao satatra mbavarano zao dia efa mampikaikaina azy ohatr'izao. Dia ahoana ozy ny reny iry ty? Iny mantsy mba miseho mahay mitaiza sy hoe matotra setitra. Takiko. Fa iny mihitsy koa angeny tena mila plakina fa mitady hitarika an'ireo raitam-po amin'ny verina amintsika indray. Tena izay mihitsy ny hevitra hitako fa mahomby. Sady lasa tsisy hotengenam-bozina keo raha toka, lasa manaraka ny hevitrin'oro. Sady izay mbola sady ary alavitra be ary indray no miseho manam-pahaizana sy mahitahita eo. Fa zao hoe, maninona aloha raha Kalamendrika natao izay mahariraka azy, dia varivariana miady saina momba anjanany iny dia vita ho asiko. Dia avy eo asisitsika tsy kelikely amin'izay ry Lenary sy ny forongony. Tena ohatran'ny mahalasa fisainana mihitsy ty toetra raha tika. Isaky ny avy misakafo any amin'ny Maria sy farany Mendrika dia tena ohatra mihetsika izany foana ny aretina. Dia amin'izay amin'ny alina ilay aretina ny tena mihetsika, fa amin'ny atoandro toa salama ohatra ny olona tsy manino tsy maninona ihany. Tena mampiahiahy mihitsy izy roa vavy ireo ka. Sady hatramin'ny nandresako an-tanany fikarakarako ny famadihana ny dada sy mama, dia toa lasa mandrafy anay andraman'alina izany ry zareo, indrindra fa hifara. Dia izay zany, sady ireo koa ataontsika tsy mahazo anjara aloha eto izany. Ie, marina mihitsy izany. Sady raha manaiky mizara ny anjarareo amintsika ny raitam-po amin'ny rainy a, dia manaiky mizary tsika. Olona ty tena sady ty manambany ireo ve dia anao an'izany? Andeha amin'izay aloha za fa mbola misy zavatra ao ataoko. Efa izay mitapa-bolana izay zany kia. Izay zaniko, dia omendalana ry e. Aza adiny ilay izy a? Eny ary kia, tsy adiniko iny ka. Mendrika, mba fantatra marina ve ny fototry ny aretinao e? Neny koa zany, aiza avy nafantarako an'izay. Fa mifantatro fotsiny izao dia marary aho dia izay. Tsy miahiahy zavatra hafahafa ve ianao manoloana an'izao mahazo anao izao? Tsy azoko ny tianao hatongavana roneny a. Aza vao aloha ka? Hitanao, raha reny fotoana marobe nivezivezentsika tany amin'ny dokotera sy hôpitaly reny a, dia efa tokony fantatra mazava ny aretinao.
dia misy olona eritreretina manao zavatra hafa aminao ve sa hoe mamosavy anao? Zaho roneny a raha disy aya olona eto sika dia lasa diso mielika eo anatrihan'Andriamanitra indray fa izy no mahafantatra ny eo am-potsy miloaka sy izay eritreretiny atsika ka aleo asy Andriamanitra ny fampitady. dia inandray re zao raha zoko no lazainy dady vavy aty e? Tsy haiko fa izy aloha dia tena mahery maka vola ka sady tsy mba vola kely fa tena manaly mihitsy. Ka zany rehefa manao zavatra manolo e, ny antsika koa ny tena zavatra sarotra e. Fa ohatra mampalahelo azy zany akily mendrika nefa le fisehosehony no maharikoriko aho. Fa ty ve mitapy e? Toa lasa miovaova hevitra koa sa ty fiterany rehefa manao zavatra dia tsy maintsy faranana sady tsisy an'izany mampalahelo sy mahomenena zany koa e. Sao dia mba mitahiry koa nefa reny e. Nareo mantsy toa lasa salasala tapoka teoko. Asa mety ho izay angamba fa efa tonga koa sika e. Mandroso asiny ianao ry dadibe a. Salama, inona no tsy metimety izay? Miverina ho azy ry dadibe a fa ohatra manahirana ty raharaha ty. Tonga dia fantatro e na tsy ilaza ianao tena nytotombitana. Fa ahoana? Fa izay indray zany nytotombitana tia lozanao ry dadibe. Ary taonareo indray no mitady alidy ao masina kanefa hita izao fizany no izy. Tena tsy azoko mihitsy ry dadibe a fa zavao dia ifonana re. Tezitra aminareo masina ka mila miverina manao sorona melohan'ny zavatra rehetra nareo ka mila vita androany dia ny androany io zavatra io. Tena zafianko aloha fa tena ohatrany tsy mety afaka tandohako ilay zavatra nataondry fa fara taminay iny. Ny faly be taminay izy dia avy eo nanome sakafo ahy dia rehefa tsy nety nihinana ny fanandà dia toa ohatrany lasa hafahafa zany izy ary mety manao zavatra zany very eo e. Aleo amin'izay aloha mila mailo tsara fa ny convocation ny EPS ity no efa tonga ka raha hanana eritreritra anao ratsy ahy izy dia ity no amelesany ahy voalohany. Fa inona tia mahalasa sainanao ry mendrika sa marary? Tsy marary ary neny a fa mba nalasa ny saiko fotsiny dia nitrehitra ny mamafara tamin'ny maly ariva iny ahy. Fa inona koa no nataony? Dia maninona koa ianao izao vao milaza an'izany? Ka mila fankafatsikana tsara aloha ry ne vao miteny zavatra iray a ary mila fantarina koa ny antony fa manome vary sy laoka amin'ny trondro mamafaro maly ariva dia nilaviko ilay izy dia ohatra nitezitra be zany izy. Zany ve? Dia tandremo ary amin'ny manaraka sady reny vavany tamiko reny a dia tsy mahamenatra n'iny fariny ny hanome pozina antsika menakavy. Karaha nytianay ry dadibe a dia atao lasa dala mihitsy ilay kiala kely iny. Ka mila faharetanareo raha izany satria toa alakao tsy olon-tira ny fahitako azy eto a ary tena mahery vitana ka raha tsy mahay nareo a dia nareo indray ny fitoran'ny rambony. Ka inona no tokony ataonay ry dadibe a? Ianao koa ty toa mampatahotrako. Tsy misy tokony atahoranareo zany e. Mila manome vola 70 sy 100 ariary amin'ny masina aloha nareo dia vita soma tsara io. Iny ary ry dadibe o. Iza koa ty olona manatona aty sady mampatahotra be. Aleo andefa toa ohatrany mampatahotra be izy tiako ary toa tsy tafahitiko eto mihitsy aho. Izy ty manatona sady miomby kiki andrekaka io matahotra be. Izy toa me manatona ihany zara teo tsy tafahitiko akory. Tetitetika ny oaiza tsy mandinga aneo a efa oaiza koa e efa eto am-pelatananay ny ianao zao.
aza manantonay ianao matahotra ka kay vonjeo mikipiko e kay marary aho e aza lohanao tamin'izao nikipiko fa tena marary ane fa maninona koa ary mendrika e toa mikofokofoka aleo aloha rehetra mihitsy ny jiro fa toa hafahafa izy izany ka tena tsemboka be marina ny zanako ny sady mitomany tena manonofo ratsy angamba izy io za koa tia tera-tsemboka be teo sady miorokoditra iza koa ary izany kapoka tafitra an'izany aoka re mijaly re aho e mifony e mamela e ina raha tsy nataoko anareo no dia ataonareo ohatr'izao e jere nikipiko efa mandeha raha be aoko izay re mba iantso re kay fa maninona ary mendrika firy ary izao kay efa miromby folo sasany alina Andriamanitra kay no fiany fa manina ianao ary mendrika nanofo ratsy ary neny a fa andalo atory dia rapitso maraina fa matahotra be aho sao ary ianao dia tsy mivavaka ny antony nahatonga anao manofo ratsy neny koa izany aleo aho any amin'ny ririna fa tsy ato amin'ity tandrifony farafarany tsoitsony ny atory neny a tena tsy tafariny eto ambony fandriana re za e marary mafy ao indray ilay ilakiboko mantsy dia inona indray ny ataontsika fa inona izany ny antony nampiantsika azy teo indray neny a samy tsisy mahafantatsika fa mimintsy za fa tena izy le tamin'ny aliny fa tsy no fotsiny izany ka fa ahoana marina ny fandehany ka ino tsara raha dia aza tapahanao e dia izay ry neny a tena izy daholo ireny zavatra ny antraniko tamin'ny alina ireny mino an'izany a losa izany marina dia tsy fantandry mihitsy ve izany ilay olona efa hoe tsy fantatro a fa naza koa aza mba lasa saina fa maninona koa azy izany tsy mety mahita torontsony nefa eneny ty efa tena remoka be ny torimaso sady fa tsy le aliko hitako talohany natory-ndray ve io e fa inona ary ny antony anakaalofan'io azy izany ndray koa le feon'olona mimeme fa henoko Andriamanitra tsy azoko mihitsy fa inona ho azy izany le feona moto sa tômobila tamin'ny maly aliny imendrika ireny naterindry zareo avy any am-pianarana fa marary ony torana sy tsy nahazaka tena tany am-pianarana dia nitaraina talohany nahatorana azy hono hoe krampy tany ny tongony sy ny ilakibony dia io mandambaka mpandriana io izy dia vao andeha any amin'ny klinika anay avy eo fa mbola makaina aloha izy fa vizaka sady tsy natory mihitsy izy tamin'ny ala andraso aloha mba hijery azy e manahoana kimendrika nanakorindry izany zao marary zao nateriny avy any am-pianarana sao dia mba rivotra ki izany a fa matory aloha miorirana tsy mahazaka tena miorirana izany aho arakaraka ny anaovako azy vao maika mampanentsina ilay ambava fokoko Maria fa maninona hoe kala farity koatra ny adala efa hoe marary kinina indray kay ary a za mahafantatra fanafody rivotra fa andraso aloha alaiko any hatrany vetivety ty tonga dia izy tsorikala aza mandeha any amin'ny dokotera fa mandany volany fandareo ve no mandoha azy
sady ny zanako tsy mila omenareo izany fatana tambavy izany. Firifiry izay ny olona nitsaboana tamin'ireny fa maty daholo. Neny tena manay amin'ty avy taoko EPS androany za dia kinina amin'ny eo ambony sisy. Mahereza re a, aza dino ny vavaka fa mivavaka ao anao kosa. Misaotra ry neny malalako a, lasa amin'izay aloha za fa sao dia tareto. Mazotoa ary ianao dia soavadia e, mirary soa e. Yo, misaotra neny a. Naomby any aloha ry tia nitetika tamin'ny indray mitoraka iny a. Toa efa tsy haharitra intsony a. Taoko ry tia manao zimy mabaka iny androany a. Tsy te hahita aloha zao. Ese. Efa akaiky farana sata tia ny tantaran'ilay voatavy tsy mifandraka kely. Mampalahelo. Ary mba izy ary zana nofo me hafahavy izany ohatran'ny fome fahefo tamin'ireo nofo iny izany a. Ary olona tsy halavitra ny akory ilay mampitahotra iny dia inona koa izany ilay lazainy. Aleo aloha enona tsara. Fa mba inona koa zany mahery izany e. Nefa indray aloha dia tsy maintsy levina momba an'iny sy ny taranany. Ary aleo amin'izay aloha miala teto fa sao dia taretoko sady izay indray ilay feo mampatahotra be fahenoko fa tsisy azoko mihitsy jeresana. Voromendrika, tsy naninona ve ianao nandritra ny zimina? Tsy naninona re zary neny a, fa misy inona kay? Tena izay ky za vao mihiny fa nanatitra mofandriny ireo tamin'ny maraina e. Dia ndre efa lasa dia ohatra nisy ny baiko izany hoe omeny kisoa. Kay vao lan'ilay kisoa ilay izy dia maty niaraka tamin'ny zanany tao an-kibo ilay kisoa. Sao dia fifanindrin-javatra fotsiny izany fa tsy ampy hanamarinantsika azy fa mamosafy izy. Nefa nilaza zareo tamin'ny resany tamin'ny maraina hoe mahery vitana dia tsy haiko hoe iza izany sady tsy voamaro koa e. Hoe zareo ve ilay miresaka ao ambadiky ny tamboho tao satria za efa taty ivelany. Maria, Jehova, saiko vonoinkana ary tao amin'ny WC. Maninona? Za ky tsy manana eritreritra hamono andry izany a. Za aza ny arahabandry. Sady inona moa no tokony hananako saina ratsy ny hamono andry fa tsika nga miady. Mariny eo ty e. Inona no tokony idirantiana tokotanin'olona any? Fa anazy ahoana? Tokotanin'ny mama sy dada fa tsy azy irery. Dikan'izany tokony afaka miditra ao daholo ny rehetra izay mahatsapa tena fa zanaka dada sy mama. Eny amin'ny tanin'ny dada toy ny tena isany manao an'izao fa tsy aty. Fa inona mihitsy ny tindry atongavany e? Tao tonga dia mila ady fotsiny tsotro izao. Saoritra ihany a. Ndry nitogana makiady taty ambarafarana taty. Fa raha tsy ndry tsisy izao. Fa ahoana e? Tsy azoko mihitsy. Za anie tsy mila ady aminareo e. Fa ianareo ny tonga dia mandrafindrafy be anay dimy miana-dasandronareo. Efa maty ry tia ny kamanana. Raha manakamo tenisany dia mela teto amin'ny tandra fa tsy misy atenisany eto. Izao lazaiko andriry fara. Fombola fahavelon'ny dada teto dia hoy razoko be tamin'izy mivady hoe asa matahotra ianao ry papandriana fa tsy hanary na hanadino an'ireto zandriko reto izany aho. Tamin'ny fahavelony izany maty anga afaka hifoitsony. Ay izany no vavanareo. Ataovy ary fa afaka hiteto tsika e. Dia anaovy toetra tsy zaka koa angery hoe zanako mipetraka eto hoe fa hifampitady eto tsika. Raha manakamo dia mela fa aza eo ny mpehivavy eo. Sao ary ianareo dia mihevitra fa tsy manana izahay.
hitanareo hoe izany fa rehefa vita ny fianaran-janako dia lasa izay sady tsy ho tamana mandrakizay tokoa izay e. Lasa koa e, sady maninona koa raha zao dia mandeha. Mangina ho anareo tsisy ilako an'izany. Fa tena tsy hitako izay mahazoky anao ry Maria. Io foana no inonao teny raha mitaraina aminao za. Nefa ianao mba solondreny hitarananay ka tsy tokony hisy tombo sy ala aminay. Ka aza tsotsoina solondreninareo za e. Fa tsy fantatrareo nga fa zanatra hafa nenareo e. Ay izany no vavanao. Tsy namposiko. Diso fanantenana mama marina. Ary tsy hamenatra anao koa raha izany ny hanome-pozina anay. Anareo ny tena manahirana e. Tsy mba hainareo maka ny foko fa manao izay mahatezitra na fotsiny nareo. Fa indray zany adinareo teto izany fa dia efa lanehatra daholo ve nareo mianakavy eto amin'ity tanàna ity sady amin'izay ho nivorian'olona be teto. Tena tsy vanina kireo a. Mila ady be fotsiny tsotro izao. Ka mba lazao aloha izay adanareo fa tsy tiako mihitsy ilay misy mitaritra tsokosoko. Andraso ary fa ho tataraiko andry e. Dia izay sy izay sy kia. Fa izao akia. Nifanena tamin'ny rabe tokotany ho aho za tamin'ny avy niantsena teo dia hozy izy hoe tsy mpindina fotsiny hono ireo dia miala any. Fa inona koa ny antony mahatonga azy milaza an'izany ry neny a? Fa nga zany tsisy misoratra amin'ny fanjakana hoe mpandobaka. Tsy haiko. Ny taratasin'ity tany teny ohatra mitambatra amin'ireny rabe tokotany etsy avaratra etsy e. Mitambatra amin'ireo tany lasandry madama Lilianina rehetra teo ireo. Ay, fa nga moa izany mpiara-mandova aminareo rabe tokotany mahatonga azy izany taratasy mikamba an'izany e. Dia tsy haiko loatra kika. Satria tsy mpiara-mandova izay fa ny an'ny dadanay ny atsimo ny an'ny papandry zareo ny aty. Dia tsy hisy mpandova koa izany ianareo a? Raha ny tokony izy dia tsisy mandova eto izay enina mianadahy. Sady malaika izara be koa anery ireo zokinay ireo. Izany very neny. Nefa ny tokony tsy hanao izany zareo fa ny kitapon'ny finosana no tena manan-danja e. Yary ary, avy indray vetivety e? Manao ahoana? Fa misy inona e? Tena indray mihitsy akino ilaiko a. Mba hampioka izy fa tena misy olana be mihitsy a. Fa olana inona izany? Ka izao ilay izy dia ino tsara fa aza tapahany intsony e. Ilay tanay niky ka lasandra be tokotany e. Fa lasany ahoana e? Tsy azo. Nefa ny izay tamin'ireny loasinareo sady mbola nampianareo hoe raha tonga any izay dia loasinay. Dia izay nampiatraonanay koa mbola nataonareo laomonina tao. Aza latsaina intsony moa akia. Efa mafy ny mahazo anay e. Ka tsy hitako izay hanampiananareo amin'izany e. Hanatona ny birao misahana ny toedrarato izany. Ka aiza akia izany no tokony hanatonana. Tena tsy hitanay anie izay atao e. Mba ataovy akira mba sitraky ndria. Efa hoe tsy mahita an'izany ho aza. Mba ataovy moa kia. Ho aiza ary ny tany alehan'ireto zanakay e. Mba miangavy moa e. Tena hifonana ny vava rehetra nataonay anareo. Eny e. Za anie mamela anareo fa ny zanako nampitondrainareo ny mangidy tsy zaka ny tena mampalailo ahy. Dia tsy hanampy anay intsony izany ianareo. Fona kia. Raha tsy ndrisy fara mihitsy ny tonga ny fona any amin'ny mendrika dia tsy afaka hamela anareo mihitsy aho. Fona any amin'ny mendrika? Fa inona no antony? Nareo ihany no mahafantatra ny antony.
tena afa-panadina natao ihany marina za na dia efa nisoparan'ireo olona tsy mataotody tsy mba mitsinjo ny hafaran'ny tarana ny kory ary izany akiny atao hoe mitody tsy misy ny fanaitaony ny verina ny ratsy nataony ihany ny valany amin'ny taranany sy ny biby fiompony angamba ry neny tsy nanavitra azy ny kalanorony a ka izay akiny hoe aza mba manao ratsy ihany aody aiza olona fa mba iza koa ary zany andraso kely aloha ry neny fa misy olona zany ho avy manao ny inona indray ny ianareo mbola tsy ampanareo ihany anganina amin'ny tehana Izany ho akia aza mba manana toetr'andro ohatr'izany moa akia eny izany tsy manana toetra ny ohatr'izany fa ianareo na mbola nyzany tato anatiko aza manao an'izany akia izay ny tsy naninona andry moa izany izy io eny miporovoko tsy hanana mazava tsara ka dia nieritreritry indry izany hoe izay no nahatonga reny aretindry ireny ela be izany fa samy matsapa-tena ory mama aiza ihany ianao ho avy re za efa andraso kely aloha dia ampandrosoa aloha ilay olona tsy fa ianao ty verina eny efa mivika any ivelany ihany nareo miresaka dia vitao any tsy napoziko miendrika ianao vita-fitenenana ohatr'ireny tena tsotra izy iny fa misy antony matoa izy manao andreny sady tohatra nareresaka hafahafa momba azy nataonareo hono izy tamin'izany dia mbola talohany nandrehoanareo azy loza indray izany aizany kalalika malatahotra nyity maheno resaka tena mahery vitana marina tsisy an'izany akia eny fa avadika kely aloha ny tafa dia andao aloha aka toerana kely etsy mihitsy aza vao amin'izay ary le problème anareo tany ka reny efa nilazaiko ao andry ireny miala eto amin'ny tany moa izay fa aza ny tany fa ngah moa izany tsy misy taratasy ara-dalàna izy io ka hitandry mbola tsy voakarakara izy io izay indrindra neny tena nanatonanay andry mba hanampy anay ka maninona aloha raha mandeha manantona any amin'ny hotera so mantsy dia mba nanao didy miafina ny papanaareo dia ina izany tokony ataona ihany etany fotsiny aloha ny anaran'ny papanaareo sy ny sarytany raha misy ka izay mihitsy aneny olany fa midova fotsiny izay fatanay tena tsy azoko mihitsy nareo ka fa inona fotsiny izany manatona aloha ny hotera fa izay ny vahaolana voalohany dia lasa ho anà ny valiny amin'ny herinandro eny ary dia aiza ny fotoana fa izay aloha tsy ho any aminareo tsony tena enjana be ilay vava mendrikako antsoina andefaso SMS fotsiny izay ne mba misy ilan'ireny antsika ihany dia nanaovana toetra tsy zaka ohatr'ireny ary tsika ka izay kiny tsy hanaovan-dratsy aman'olona na nantena tsy ilaza kay tratra mipatsara itsomby vava tena kodiaran-tsarety marina ny fiainana ary mama fa tena vao mahita azy roa vavy ireny koa aloha za dia lasa sorena be foana nefa efa mba miezaka ny tsy tana lahelo aminy aza manao an'izany ianao misaoran'Andriamanitra rehefa tsy afaka hain-dehibe ianao dia tsarovy foana ny tenin'ny soratra masina hoe manaova soa amin'izay tia sy manendrikendrika anao misaotra rery neny fa zaho anefa mbola teniko tsy mila an'ireny midikiditra ato an-trano ato fa tsy fantatra izay zavatra mbola ketrehan'ny saina ireny kiza
dia tsy nametraka didiny hafany izany papa. dia ahoana izany sarotra ihany ane fizotra ny toetra raha izany fa izao misy bro zay any atondroko anareo dia mandehana any dia aza vao tsara ny tena fandehany. dia aiza io bro io ka? hitanareo ny ONG Madazuris Clinique afaka manampy anareo amin'ny olana ara-tany izy fa manantona azy dia izy no manoro izay tokony ataonareo Ka manina kira mba hampindry izahay ny amin'ny fikarakarany tany io tsy mety izany ny lalana fotsiny no atondroko anareo dia fitaotsy fatsotra io ny mahavoanareo mantsy manao teny tsy tsarony ka anareo kosa ny miseho milay dia lazao ary ilay fisehovako milay fa izay mihitsy angela ny andrasako ka reraka izy marina ka mba ataovy mandanjalanja ny vavavoaka aloha ny zandrinareo. mazombola izany le toerana za zany efa reraka mihitsy sorty dia mba le bro mampatahotra be reny a zary toriny kialan'inona atsika zany marena ty fa mandroso tompoko miarabanareo tompoko inona kay no azonay anampiananareo misy olana tany re izahay izany hoe lasan'olona tany io ka izay indrindra no antony manantonanay taty izany ka mba azonareo asafiaina ve na azon'ny olona no ale tany ka milaza re izy fa dia izay ry tompoko ka ina no azo atao manoloana an'izany enjany izany fa izao misy vavolombelona afaka manamarina any amin'ny fitsarana ve izany fa efa elina areo nanatsara ny tany io ary misy ampitadiana autorité ve izany any aminareo matoa mantsy fantatra amin'ny mpandofa dia misy io misy olona maromaro aloha iray voatorindrina aminay sady samy niarana nanjary taminay teo ihany izany hoe azonareo atoka tsara izany ireo olona afaka mitory vavolombelona ireo satria tokony hitory mantsy nareo manoloana an'izany ka inona avokoa ny lalana tokony hoarahanay zafady voalohany indrindra aloha tokony any aminareo sarytany farafaratsiny dia ny ampitadiana autorité ihany koa mba ahafahana manampy atsika eny re tompoko dia oviana izany no ampidirina ilay fangatahana raha ny tokony ho izy tsy mila miandry fotoana intsontsika raha mety aza dia anio dia anio ihany satria azonareo atao tsara mantsy mitory an'ireo olona ireo fa misoloko sy mibody ny taninareo ankitsorano fotsiny tena misaotra nikala ihary ihany aloha kita amin'ireny fanampiana antsika ireny miandro mivaly ny fitsarana ty sisa antsika mianaka tena manina aloha izany fa ohatra malahelo amendrika izany ho akiza tena andoaka isika roa fona any aminy ka fa ianao ve ahoany dia tolo tena takololo fotsy izany ndanonareo raha hoany fa za tsy hoany mba nanaoana ihany le problème tandry Marie dia tsy haiko tsony fa isaorana an'Andriamanitra aloha ny fivoaran'ny fahasalamanao ie fa ny tena ratsy tamin'ireny any dia le zalazainy zareo fa nanalaza azy so ihany koa fafaka tamin'ireny examen nataoko ireny izao ny zanako ty efa miasa fa hono ary mama mba mitana alahelo amin'ireny ve ianao inona moa keny tokony hitanaka alahelo aminy Andriamanitra anaoko hitsara azy
eny e na dia efa saika nialatra amin'ny andehibe ako aza ve rehefa tsy niafara tamin'izany dia tokony hisaotra an'Andriamanitra ianao sady tsy nataotao foana ange ilay vavaka fanao isan'andro hoe avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. neny a marina daholo izany voalazanao izany nefa tsisy olona naiky an'izany fotsiny amin'izao. Eny e mba tena nahatonga saina fotsiny ahy iny e. Audio, aiza izay olona? Ndrasa aloha fa misy olona izany. Dry, manahoana fa misy inona? Fa iza indray izao ry neny a? Dry, Ay ve nareo indray e mbola misy zavatra tiany indray nga sa ahoana? aza dia diso manao an'izao akia. Mendrika, tena mifonaki tamin'ilay zava-bitanay taminareo ireny a. Tsy mila an'ireo izany intsony ary neny a, mpiatsara velatsia fotsiny. Mba aza atao an'izao moa aky fa Ka efa hoe tsy mila ho aza dia lasa mandeha. Fa dia nahoana loatra ianao anaka no dia lasa niova be ohatra izao a. Neny a, rehefa mifandrafy dia tsy mifanosonosina, mazava angamba izay. Dia tsy handray fofonanay izany Dry. Mba neti-patezelina keo tamin'ireny na tonga ohatr'ireny a. Kay, dia teritra izany ianao sy fa le manao taimba avy amiko ireny a, efa vava tiana avoakany ianareo e. Ka noho izany, aleontsika samy manana ny maha izy azy. Aza diso. Izao ry Maria, lasa mandefa azalozana be kabareo e. Dia izao a, androky samy manana ny asiny tsika ka samy miatanina. fa ahoana kosa? Satria rafinareo mamanay dikan'izany dia mpifandrafy izany tsika. natolotry ny XL radio sy ny ONG Mada Juris Clinique ho anao teo. Biray tampo mifandrafy. Ireo nanome ny tantara. Eltso, Felana, Karaina, Isaia, Faniry ary Voary. Tantara nosoratan'ny Trandraka, Nana Totosa sy ny kirakira lafiny ara teknika. Lanja Randrianarivelo.